Falomerabantsika tsereray avindray tratra ty latsinainy maraina fa 7 volana jolay ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa mba hiasan'ny fanahy hatrany eny isika ka ho avolombelon'ny tompo naiza misy atsika lohan'ny deratsika ny amin'ny mofonainan'io dia vavakontsika Andriamanitra tsara ny zazananitra mbola velom-pisaoranao zahay ny amin'ny fitahinao sy fitantananao saotra manokana izay mbola manome anay an'ity maraina ity ahafahanay misitraka ny fahasoavanao ary tsy izany ihany fa mbola eto anilanay ireo ankohonanay sy ny herinay ary avy aminao avokoa izany amiteza ianao tompo hiasa ao anatinay mba olo mifanantenana mandrakariva izay aminaran'i Jesosy amen. Raha teny mofonainantsika androany dia manao hoe Saoly niova ho Paoly raha amin'ny asina apôstôly 9:9 manao hoe mitsangana ka makanesa ho any tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao. Amen. Hitantsika ao amin'ny fiovam-po mahatalanjona nitsanga teo amin'ny Paoly ny hery mahagaga nanan'Andriamanitra. Naneho ny tenany tamin'ny Paoly manko Jesosy izay tena nankahalainy sy nohamahivony indrindra ambony ny anarana rehetra ny anarany mba hampitsarana ny asa ratsy na dia nataony tamin'ny fahatsorana azy izany mba hahafahany manova n'io fitaovana tsy misy antenain'io fanaka voafidy hitondra ny filazantsara any amin'ny jentilisa. Nanaisotra ny fahitan'ny Paoly ny fahazavany famirapiratana avy lanitra saingy tsy naverin'i Jesosy ilay mpanasitrana lehibe ny jamba tamin'ny laoniny izany novaliany tamin'ny reto teny reto ny fanontanian'i Paoly manao hoe mitsangana ka makanesa ho any amin'ny tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao. Tsy hoe afaka manasitrana ny Paoly tamin'ny fahajambana fotsiny ihany Jesosy fa afaka mamela ny heliny sy ny laza taminy anjaikiny tamin'ny alalan'ny famelabelarana ny fizotry ny fiainany amin'ny ho avy. Nazenda na tena nahavariana sy navery hevitra ny Paoly ny fahazavana mahagaga ny mena azy tamin'ny fotoana io nampileferany tanteraka ny aminy tsy vitan'ny olombelona ny manatanteraka ny io ampahany amin'ny asa io an'ny Paoly saingy mbola misy asa tsy maintsy hovitaina izay azon'ny mpanompon'i Kristy tanterahana. Nitarian'i Kristy tany amin'ireo maso ivota ao amin'ny fiangonana izy mba hahafantarany misy kokoa ny andraikitra miandry azy. Tahaka an'izany no hanomezany fahefana sy lalana ho an'ny fiangonany nalaminy. I Kristy no hanao ny asa ampanambarana sy fandresena lahatra ka ho amin'ny toe-javatra ahafahany mianatra amin'ireo izay nitenen'Andriamanitra mpianatra ny fahamarinana i Paoly ankehitriny. Notarihiny Kristy ho any amin'ny mpanompo izay novidiany tokoa manko Paoly rehefa vezy dia nifandray azy amin'ny fiangonana amin'ny alalan'izany. Dia ireo olona ireo izay nikendren'i Paoly haringana mihitsy no mpampianatra azy eo amin'ny fivavahana izay noharatsy nohamahivony no enjehany ihany koa. Nisy anjelan'ny rana nakany amin'ny anany asy izay nanome toromarika azy mba handehany amin'ny trano anankiray izay nivavahan'ny Saoly mba azahoany toromarika ny amin'ny zavatra ataony mararaka. Nikasika ny masony teo amin'ny toeran'i Kristy Ananiasy mba ahitany izany indray. Nanendritra ny tanany teo aminy teo amin'ny toeran'i Kristy izy nivavaka tamin'ny anaran'i Kristy izy dia nandray ny fanahy masina i Saoly. Rehefa avy eo dia lasa Paoly araka ny fahitantsika azy olom-baovao ahitantsika amin'izany fa ain'Andriamanitra manova ny zavatra rehetra eny fa avy amin'ny zavatra ratsy sy tsy misy ilana azy intsony aza dia ain'Andriamanitra manova azy ho zavatra fitaovana mahatoky ahitana ny asan'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka dia isika izao moa ve isika manaiky ho ambarin'Andriamanitra ihany koa ary mino sy matoky ihany koa fa afaka hovainy Andriamanitra tahaka ny nanovahany an'i Saoly ho tonga Paoly. Afaka isika rainay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany mangataka aminao izay mba ho ampisehoanao ho aminay tsirairay avy ihany koa ny voninahitrao tsy hanampisalasalana izahay fa Andriamanitra manova zavatra ho amin'ny mahasoa anay tokoa ianao
ka mba ho fitaovana mahatoky amin'ny tanany hafatrahony izay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.